ny lasa, ny ankehitriny ary ny hoavy. Efa hitantsika ny mikasika ny lasa fa tsy azotsika ovana fa azotsika ianarana. Hitantsika ihany koa fa amin'izao ankehitrinintsika izao dia afaka manao fiangana vaovao isika, afaka manana fifandraisana vaovao isika ary afaka manao nouveau départ miaraka amin'ny Jesosy Kristy isika. Fa ny fanontaniana mipetraka dia manahoana ny hoavy. Zavatra roa no resahako amintsika mikasika ny hoavy araka ny resahan'ny tenin'Andriamanitra. Voalohany dia izao, tsy fantatsika ny hoavy fa fantatsika ilay mitantana ny hoavy. Marina zany sa tsy marina? Tsy fantatsika ny hoavy, tsisy manala ny hoavy, ny ampitso tsy fantatsika, fa fantatsika kosa nefa ilay mitantana ny ampitso dia Jesosy Kristy. Ry havana malala, Jeremia 7:20-1 dia miteny sy milaza manao hoe: fa izao mahalala ny hevitra iverako anareo, hoy Jehova, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Tsy hainao ny ampitso, tsy hainao ny hoavy, fa Jehova ilay mitantana ny hoavy kosa dia haintsika fa mitantana sy mivimbina atsika. Ka aoka ho tony isika, aoka hifikitra amin'ny Jesosy isika, satria mitantana atsika Jesosy, na dia mandeha lalan-tsarotra ara isika, dia eo Jesosy Kristy ary avaka malala isany. Ka izao mizara roa zany ny zavatra misy, ny taloha sy ny hoavy. Ny taloha raha feno tahotra ny fiainanao, dia amin'izao ankehitriny izao koa, satria mitantana atsika Jesosy, dia efa misy fasahiana omanin' Jesosy ianao. Raha taloha nisy ranomasy ianao, dia amin'izao ankehitriny izao kosa amin'ny hoavy dia afaka hanome fifaliana anao Jesosy Kristy. Raha nisy ny aretina, efa misy fanasitranana omanin' Jesosy ianao. Raha nisy ny olona mety hoe fankahalana na olana maro samihafa, ry havako malala, misy ny fitiavana izay fomanin' Jesosy Kristy ao ambadika ao. Raha nisy ny tsy fisina banga atao an-tokantrano ao ambadika ao, dia efa feno fitahiana sy fahombiazana, ry havako malala isany. Tsy fantatsika ny hoavy, fa fantatsika ilay mitantana ny hoavy. Ka anio arany dia tiako raha ohatra ka ametraka ny fiainantsika amin'ilay mitantana ny hoavy isika. Hitahanao anie ny Tompo, ametraka ny fiainana eo aminy anie ianao, ka ilay mitantana ny hoavy no hitantana anao isan'andro ivavakintsika. Raha eo, tsapanay fa ianao mitantana anay amin'ny hoavy. Ka aza avela ho kivy izahay, fenoy ny banga. Amboary izahay, ampitomboy ny finoanay tsiraray avy miaraka aminao. Ka n'aiza misy anay dia ho tsapanay fa eo anilanay nao amin'ny anaran'i Kristy. Amen.